Fanorenana fito ho an'ny Kristianina satria vao manomboka izao ny taona amin'ny maha Kristianina antsika dia misy fanorenana fito reto omena ianao rehefa hanangana trano ny olona dia tsy maintsy manomboka amin'ny fanorenana manomboka amin'ny fototra ary raha tiana aharitra sy hatanjaka ilay trano dia tsy maintsy tsara ny fototra. Izay indray no raha antsika anatin'ity vidéo ity ka manasa anao hanaraka an'izany hatramin'ny farany ao aorianan'ny jenerika. Faly miarabantsika rehetra tompoka tonga soa anatin'ity vidéo vaovao ity mino fahasalama tsara tsika raha tsy salama ianao dia manonona fahasalamana ho anao amin'ny anaran'i Jesosy. Fanorenana fito ho an'ny Kristianina. Voalohany mifalia mandrakariva Tesaloniana voalohany toko 5:4. Ny fanorenana voalohany zany ho antsika Kristianina dia zao aoka ho faly foana ianao, aoka ho faly amin'ny fiainanao ianao, araroty ny fahavelomanao, aoka tsy ho Kristianina malaeo lava ianao na hita mindrika lava amin'ny fiainanao. Tadidio fa Andriamanitra dia nanao zavatra goavana teo amin'ny fiainanao. Noho izany aoka hifaly ianao ary aoka tena hihoatra mihitsy ary ny fifalianao. Faharoa mivavaha ka aiza mitsahatra. Ny fanorenana faharoa zany tokony hananantsika Kristianina dia izao mivavaka ka aiza mitsahatra. Aiza mitsahatra mametraka ny fonao eo anatrehan'Andriamanitra, aiza mitsahatra miresaka aminy. Fanorenana fahatelo misaora amin'ny zavatra rehetra, fa zany ny sitrapon'Andriamanitra amin'ny alalan'i Kristy Jesosy. Fahatelo tokony hananantsika Kristianina dia misaora an'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra anananao, omeny anao, isaory azy ny valim-bavaka rehetra efa niraisinao, ny fiainana omeny anao. Aoka zany tsika ho Kristianina ho tia mankasitraka an'Andriamanitra, misaora amin'ny zavatra rehetra. Izay ny anisan'ny fototra tena sarobidy indrindra amin'ny maha Kristianina antsika. Ny fototra fanorenana fahaefatra dia izao aiza mamono ny fanahy. Eto ambonin'ny tany dia misy zavatra mahavariana be lehibe, distraction io. Eo ihany koa nefa ny fahotana. Rehefa manota isika dia sady mampalahelo ny fanahy masina no mamono ny fanahy masina ao anatintsika. Noho izany torohevitra ao anao, karakarao ny fianam-panahinao, karakarao ny fifandraisanao amin'ny fanahy masina. Ary ny fototra fanorenana fahadimy aiza manao tsinitsinina ny faminaniana, aiza atao tsinitsinina ny faminaniana izay omen'Andriamanitra anao. Mety notenenin'Andriamanitra taminao tamin'ny alalana mpanompon'Andriamanitra zany na tamin'ny namanao. Fanorenana fahenina azony mafy izay tsara. Raha misy zany zavatra tokony azontsika dia izay tsara. Ny Baiboly tsy niteny hoe azony mafy izay ratsy, fa azony mafy izay tsara. Tsy izay zavatra mampalahelo na izay zavatra mandratra na izay zavatra mankarary, fa izay tsara sy mahafinaritra izay no azony. Ary aiza adino fa mataonao teo amin'ny hazo fijaliana 2 taona lasa izay Jesosy ary namonjy anao izy. Azony mafy zany. Fanorenana fafito farany fadio ny fanao ratsy rehetra. Mampahery anao izahay, aiza manompa, aiza mandeha amin'ny lalan'ny fahotana sy ny faharatsiana sy ny falitona, fa Mihazava andeha amin'ny fahazavan'i Jesosy Kristy. Misaotra anao nanaraka ny vidéo hatramin'ny farany. Raha nafinaritra anao ny vidéo dia aiza misalasala, like, commenter ary mbola tsy abonné ny pejy ianao dia manasa anao hisabonina amin'ny pejy. Manome fotoana antsika amin'ny herin'ny ito izao indray veloma tompoko.